Salama daholo ndao ara andehanao famidina vaovao sika atao anatin'ity vidéo indray mitoraka ity. Ka ireto manaraka reto no vaovao izay fitinina amintsika isan'ny vaovao izay nalaza tamin'iny farafaran'ny herinandro iny. Mafana ny raha politika ao vangaindrano raha loharanom-baovao azo dia 7 mianadahy mianaka ireo kandida nandrotsaka ny entotaratasy ao amin'ny OVEC izay hilatsaka ho fidina ho sombam-bahoaka ao vangaindrano ao. Any amin'ny distrikana Zorobe indray dia nanao antsoavo ny havan'ireo namoiny ainy noho ny asandahalo tao amin'ny fokotany Ambohimamory. Any andapa indray ny alina larobia ifoha alakamisy tokony ho tamin'ny 12 alina sasany no nisehoany fifamalinana teo amin'ny tokantrano iray tao amin'ny fokotany Ambohimitsinjo commune Ankevaheva district Andapa. Resaka teleferika indray dia efa madiva hifarana ny asa fanamboarana. Any Mahajanga mpizaha tany Amerikanina miisa 770 no niantsona tao Mahajanga tamin'iny herinandro lasa iny izay niaraka tamin'ny pakebo explorateur. Zava-doza no niseho ankizilahy kely 10 taona no nahafaty Nitifitra tsinahy ny Zandriny vavy sahabo ny 9 taona tao amin'ny toerana atao hoe antsaha tanteraka tany Ambatamainty ferme commune Ambatolampy district Tsiromandidy tamin'ny zoma tolakandro raha ny fanazavana dia basy hadino ny ray aman-dreny tao an-trano no voarain'ilay zaza. Ireo rehetra eo no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra eny afatsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa like ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sisy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny aliny alarobia hifoha alakamisy tokony ho tamin'ny 12 sasany alina no niseho ny fifamalinana tao amin'ny tokantrano anankiray tao amin'ny fokotany Ambohimitsinjo commune Ankevaheva district Andapa. Ramatoa iray no namoiny ainy voatapaka tenda ary nihosidra tanteraka ny vatany iray manontolo. Ny korontana ambony ambany ihany koa ny tao an-tokantrano vokatry ny fifampikasihan-tanana teo amin'izy roa tonta. Raha ny fantatra dia ilay andefy mandry ihany tsy no nahavanondoza nahavanina ny famonoana an'ity vadiny ity. Saika hamono tena ihany koa io raim-pianakaviana io rehefa avy namono ka nahafaty ny vadiny. Tsy maty moa izy fa mbola voasaka ny olona ary efa noentina mitsabona ao amin'ny hôpitaly ao Andapa ao amin'izao fotoana izao. Mpampianatra monina ao Ambohimitsinjo Ankevaheva ity lehilahy namono vadiny ity. Araky ny angom-baovao dia resaka fividianana tany no ny antany famalin'izy mivady reto ka samy tsy nahatazona ny hafanampony dia raikitra ny ady sy ny fifampikasihan-tanana ary ny afara amin'izao famonoana feno habibina andramatoa izao. Izay rehetra zay dia vokatry ny hatezerana sy ny tsy fahaizana manindry fo ka ao tokantrano dia tsy maintsy misy foana ny famalina eo amin'ny mpivady. Tahaky ny fisilela ihany io fa tsy natao akory izany hifamonoana izay adiady kely sy famalina izay fa efa fianan-tokantrano izay mifamaly izay. Ka Samia mahatsindry fo ny andaniny sy ankilany mba hialana amin'izao loza ateraky ny izany hatezerana diso tafahoatra ka tafanaonao foana. Ny farany dia mety hanenena izay tsy fahafehezana kely ny fiakarany hatezerana izay. Any Zorobe indray dia nanao antsoavo ny havan'ireo namoiny ainy noho ny asandahalo tao fokotany Ambohimamory. Raha ny fanazavana izy ireo dia efa nisy mpianaka novonoan'ireo dahalo mpakankeriny. Mbola misy 3 mianadahy hafa ihany koa no voatazona ankeriny amin'izao ary mitaky volabe ireo dahalo ho takalony ainana izy ireo. Mitalao amin'ny fitondram-panjakana izahay tompoko fa tena mijaly. Efa ho tapa-bolana izao tsy hita ny zanakay. Tsy misy mihaino ny tarainanay. Mijaly izahay aty ambanivohitra ny Zorobe mandry antsaha isanandro mampihorohoro ireo dahalo. Tsy mitsitsy ihany koa ary vola 20 tapitrisa no takian'izy ireo aminay amin'izao fotoana izao hoy ny antson'ireo fianakavian'ireo olona nisy nakankeriny any Zorobe any. Tamin'ny sabotsy 13 martsa tokony ho tamin'ny 7 alina ity tranga ity saingy hatramin'ny androandroany dia tsy mitsahatra miantso ireo dahalo ireo. Raha zohina dia efa dahy ny tonga tao amin'ny tanàna io izay voalaza teo aloha. Niditra tao amin'ny filohampokotany no nalehan'izy ireo voalohany. Nalainy ny vadiny presida sy ny zanany roa lahy. Voaroba ihany koa ny entana sy ny finday sy ny sisa.
Rehefa avy eo dia niditra tao amin'ny mpivarotra iray teny ampita ry zareo. Nihidiny trano tao fa nopitsihiny ny varavarana. Tamin'izany no notifiran'ireo tsy mataho-tody ny zanak'ilay tompotrano sy ny rainy ary ireo namoy ny ainy ireo. Efa mandeha moa ny fanadiadiana. Ny fanazavana hatrany no nahalalana fa mampiorohoro ny dahalo ao anjorobe ao ka manaitra ny tompony andraikitra. Raha atao jeritodika dia tsy vo izao ity anjorobe ity no lasibatra amin'ity asanjiolahy sy ny fakanan-keriny ity fa efa volana maromaro zay ary efa miezaka manao aintso zavatra ny mpitandro ny filaminana fa dia toa mbola mihitatra foana izany asanjiolahy amin'ny fakanan-keriny sy ny fandrobana fananan'olona zany ao anjorobe ao. Asa raha mba ahoana ny paikady sy ny hevitra izay tapaka ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Resaka teleferika indray dia fotoana vity sisa dia handeha soamantsara ny teleferika ary hotokanana tsy ho ela izany ary ho alefa eo ny andrana satria efa madiva hifarana ny asa fanamboarana azy amin'izao fotoana izao. Ankehitriny dia efa miroso amin'ny andrana teknika ireo tompon'andraikitra amin'izay asa mahakasika ny teleferika izay efa ela ny andrasan'ny voaka malagasy izay. Resaka fifidianana indray dia mafana ny toetra raha misy eo amin'ny raharaha politika ao vangain-drano ao amin'izao fotoana izao. Raha loharanom-baovao azo dia 7 mianadahy mianaka ireo kandida nandrotsaka ny atota taratasy ao amin'ny OVEC izay hilatsaka ho fidiana sombavambahoaka ao vangain-drano ao. Anisan'ireo kandida avy amin'ny antoko tsy miankina antsoina hoe mahavita tara i Silvestre na koa hoe Tara. Ity farany izay nahiditra amponjavojomaika any an-tanimora rehefa avy niakatra fampanoavana tamin'ny alatsinainy teo. Ny bromaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco no nanao ny fanadiadiana azy. Izao izy miandry ny fitsarana any amponjy izao na dia efa vonina handray anjara amin'ny fifidianana ho avy izao aza. Tsy faly ny vahoaka ny ray aman-dreny ampanjaka ireo fokon'olona manoloana any mahavita tara Silvestre. Nanao fanambarana hamoahana tsy misy atakandro an'ilay kandida izy ireo. Raha tsy zany dia iroso amin'ny hetsika ambonimbony. Hihamafy araka izany ny toedra raha ao vangain-drano ao raha tsy avotsitra ity mpanao politika ity. Raha ny fanazavana dia anisan'ny olona mamambahoaka ao an-toerana izy satria nahavita asa sosialy maro ka io no mahatonga azy ho tohanany maro anisa amin'izao fifidianana depute ho avy izao. Resaka fizahantany indray dia mpizahatany Amerikanina misa 770 no niantsona tao Mahajanga tamin'ny herinandro lasiny izay niaraka tamin'ny paquebot national explorer. Efa nandalo tany Toliara sy Morondava izy ireo rehefa avy any Duban. Sambany niantsona tao ity sambo lehibe miaraka amin'ny tantsambo izay zato ity. Voalaza fa mila 2 taona raha kely indrindra ny fikarakarana ny fahatongavany paquebot iray amina toerana iray ary mitondra tombotsoa betsaka ho an'i Madagasikara izao fandalovana izao. Vaovao mampalahelo indray dia zava-doza no niseho ankizilahy 10 taona no nahafaty Nitifitra tsinahy